tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Tsy manafoana ny ain'ireo mpanao politika sy fiarahamonina sivily ny fanambaran'ny Prime Ministre io maraina io, miantso amin'ny siny mangarahara amin'ny fifidianana ny vondrona Eoropeanina. Nahitana endrika tsy fanarahan-dalàna ny fizotry ny fifidianana izay ho mpikambana ao amin'ny CSM tao Tomasina, araka ny nambaran'ny mpampanolalàna ambony ao toerana, nanomboka tany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ka hatramin'ny fanaovana ny fanisam-bato ary amin'ny voka-pifidianana izany. Tontolo ny asa fanaovan-gazety manohana ny hevitra ireo filoha-hevitry ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ny mpikambana ao amin'ny MLE. Voailika ny olavitry ny mpanao gazety amin'ny fifantenan'ny ministeran'ny serasera ny komity izaran'ny karatra mamatianina ho an'ny mpanao gazety. Ny toradzovo tanteraka Mahamasina androany tamin'ny andro voalohany 38e Rallye International de Madagascar, dingana fadimy ho an'ireo miady anaram-boninahitra eo amin'ny rallye. Ary farany nitsidika ny Mohamed Ben Salman any Arabia Saoudita ny filoha frantsay Emmanuel Macron, teboka maro no tsy maintsy ajaina ho ny filoha frantsay. Ny andindindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany hanomboantsika ny vaovao dia tsy manafoana ny ayahin'ny mpanao politika sy ny fiarahamonina sivily ny fanambaran'ny Prime Ministre io maraina io, miantso amin'ny isiny mangarahara amin'ny fifidianana ny vondrona Eoropeanina. Fizoro Rafaly. Miteraka resabe ankehitriny ny tsy mbola fivoahan'ny lalàna mifehy ny fifidianana taoriana ireo asam-bomiera sy atrikasa samihafa ny tanterahana mahakasika izany. Nilaza ny Prime Ministre raha nanontaniana mikasika izany androany fa tsy hodilany ity fivoriana ara-potoana ity ny fandalovana eny amin'ny antenimera rotonta. Tsy nanondro fotoana mazava nefa ny tenany. Tsy nahenoana valiteny mazava ihany koa ny Prime Ministre mikasika ny tsy mbola namohan'ny gouvernemanta ny datim-pifidianana mazava. Dia efa vita tanteraka zao ny drafitra narijatena mahakasika ny loi électorale nametraka grand principe tsika tao amin'ny carton reto ny zavatra voalazo anatin'ny loi électorale, nisy ny ady hevitra mafana dia mafana, niraisina daholo reny fa isy fotoana tsy maintsy avoaka any amin'ny site
na any amin'ny sitiny primature na any amin'ny sitiny présidence na any amin'ny sitiny seni aza reo rijatendreo raha ilaina zany raha ohatra ka tsy afapo amin'izay zavatra mety ho avoakany filan-kevitry ny ministra tsika mbola misy ireo antenimerana anankiroa reo dia ataovy ny antondrana ny hevitra reo any amin'ny antenimerana anankiroa reo tsy maintsy ampandolovina zany amin'izao session ordinaire zao zany ka zay le izy miankina amin'izay no irosotsika misimisy koa zany amin'ny fanambarana daty mpifidianana fa aleo andeha amin'ny tokony na eo azy io fanambarana ny lehiben'ny gouvernement io tsy mahafoana ny ahiahin'ireo mpanao politika sy fiarahamonina sivily zany tadiavin'ny mpanao politika ane dia isiny fifidianana sy valim-pifidianana ekeny rehetra raha manao zany izy hoe alefany amin'ity session ty izy zay tokony misy fa fantaniana fotsiny hoe satria matoa mitsangana daholo ny mpanao politika dia tsy afapo tamin'le famelabelarana zay nataonjareo tarehan'ny Carleton satria tsy tafiditra tao daholo ny zavatra ny toro hevitra zay nomeny comité consultatif ka raha ohatra ka alefan'izy amin'ny session ty dia mifanaraka amin'ny rehetrarehetra na fonanay azy any tsy maintsy hisy voaka eto karazana code anitsiana zay tsy izy ny zavatra eninay ao anatin'ny fivoriam-ben'ny député ohatra ny tsy mbola misy resaka an'izany tsy haiko io moa miovaova zany ny zavatra ataony zareo dia nirina fotsiny hoe dia ingany mba tena voako tokoa fa tsy hoe hivoako fotsiny fa tena mba hifanaraka amin'ilay zavatra natao sy ny takiana hatramin'izay mizary io ahiahin'ny mpanao politika io ihany koa ny vondrona eoropeana raha nanontaniana androany ary mitaka ny siny mangarahara amin'ny raharaham-pifidianana eto amin'ny firenena. On partage bien sûr là, les commentaires, les inquiétudes de quelques partenaires, y compris aussi le président de la CENI. Il est important que mihomokevitra amin'ireo mpisehatra rehetra sy mpiara-miombonanoka miahiahy izahay. Eo ihany koa ny tsindry avy amin'ny CENI ahafahana mahita taratra ny tety andro izoran'ny fifidianana. Voaren'ny gouvernemanta ireny. Mampirisika izahay ary manantena fa ho feno ny fipetra iantohana fifidianana andraisan'ny rehetra anjara. Mangarahara ary eken'ny rehetra ary zava-dehibe ny izoran'ny fifidianana ao anatin'izany. Tsy ho amin'ny fanajana ny fenitra mahatany demokratika ihany fa ahafahana mampandroso ny firenena ihany koa. Mais aussi pour jeter des piliers dans le développement durable. Io tolakandro io nisy ny fivoriana ny tanterahan'ireo mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena hanamafisana ny tsindry amin'ny fitondrana moahana ny volavolan-dalàna hifehy ny fifidianana iantsona izy ireo ny fanohanana ny fiarahamonina iraisam-pirenena ihany koa. Volana vitsy mialohan'ny ny fifidianana tsy mbola voafaritra ao anatin'ny tety androm-pivoriana ireo parlemanta izany lalàna hifehy ny fifidianana izany. Hatreto miamafy sy miamaro ireo tsindry mitaky amin'ny fitondrana ny tokony hamoahana ny volavolan-dalam-pifidianana io. Ny mahakasika ny fiainam-pirenena indray ny lohahevitra nanaovan'ny agence capsule Skol TV FM fanadadiana ny fifidianana filoham-pirenena ny fanitsina ny lalam-panorenana ary ny fanatsarana ny lafiny sosialy moa no resahana tamin'izany. Mioramanitra. Inona aminao ny laharam-pahamehana eo amin'ny sehatry ny fiainam-pirenena. Io ny fanontaniana nanaovan'ny agence capsule fanadadiana teto Antananarivo renivohitra ny farany volana oktobra sy ny voalohan'ny volana novambra lasa teo. Olona miisa 400 nahitana ny sokajin'olona maro nanaovana fanadihadiana. Araka ny valin'ny fanadihadiana, ny 700 isan-jato namaly fa laharam-pahamehana ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Ny 520 isan-jato kosa namaly fa laharam-pahamehana ny fanitsinana lalam-panorenana ary ny 5 isan-jato mikasika ny fanatsarana ny lafiny sosialy, izany hoe ny fandriam-pahalemana, ny vidim-piarana sy ny maro hafa. Ho an'ny mpanao politika nanontaniana kosa, io fanadihadiana io no manam-porofo fa manaraka tsara ny fiainam-pirenena vahoaka malagasy. Manaraka ny fandehanany hoe isin'ny fifidianana ny vahoaka malagasy ary zava-dehibe zany satria na eo raha ny hoe tsy fampiny lalàna dia misy zany le finiavana ary zahako dia manantena mihitsy ny aza eo amin'ny PLD fa ho maro ny taham-pahavitriana mba tena ohatry ny ataoko hoe 10 isan-jato tsika amin'ity no andeha hifidy satria ny CENI dia tsy tsirairay isam-batan'olona efa afaka mijery ny anarany hoe ao anatin'ny liste électorale fa ny edivana zany dia mba azahoantsika ny karta mpifidy. Mikasika ny fanitsinana lalam-panorenana kosa,
tsy mbola mahamaika ny ankamaroany malagasy izany raha ny fanadihadiana trany. Nandiary miresaka mikasika ny fanitsinana raha-panorenana dia mazava raha zao fitsapahana hevitra nataon'ny kapsule sofa ny 5 amin'ny fitopolo isan-dato malagasy dia efa tsy makasitraka mihitsy ny kitihana ny lelana panorenana tsy fikitihana ny mantsy ny tena zavatra tadiavina efa hoe fanalana mihitsy ny lalam-panorenana natao tamin'ny voalohany tsy zay nefa no zavatra mitranga manaraka izany dia efa mahafantatsika amin'izao fotoan'izao fa ny fifidianana no mataitra amin'ny vahoaka matoa ny vahoaka taitra amin'ny fifidianana dia satria efa maika izy ny anovam-pitondra izay tsy mahavita ny andraikitra izay nomena azy. Araka izany efa samy mahafantatra ny laharam-pahamehana ny malagasy indrindra ny eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Isan'ny andrasany maro ihany koa nefa hatramin'izao ny fahatongavana lalam-pifidianana eny anivon'ireo rafitra mpanoralana. Olona manodidina ny iray tapitrisa amin'izao fotoana izao no tsy manana soram-piangonana sy karapanondrom-pirenena any amin'ireo distrika miisa 720 manerana ny nosy araka ny antotanisy avy any amin'ny ministeran'ny atitany fanadiny miora mandratra. Ao anatin'ireo distrika miisa 720 manerana ny nosy, olona manodidina ny iray tapitrisa amin'izao fotoana izao no tsy mbola manana soram-piangonana sy karapanondrom-pirenena araka ny antotanisy avy amin'ny ministeran'ny atitany. Ny any amin'ny faritra atsimo raha ny fantatra no ahitana salanisa ambony. Misy fiantraikany mivantana eo amin'izy ireo olona ireo hitranga io, indrindra eo amin'izy ara-politika toy ny izy Ifidy sy Roza Kovidina. Isan'ny olana ihany koa ny lafin'ny fanoratana anarana ao anatin'ny listy mpifidianana vokatra io tranga io. Tsy ampy ny ezaka ataon'ny fitondrana ka maro ny olona tsy voasoratra anaty listy mpifidianana araka ny nambaran'ny ministry ny atitany. Io listy mpifidianana io anisan'ny tena miteraka olana eto Madagasikara ary indraindray ny zavatra mampalahelo tsy vidin'le olona tsy afaka mifidy fa no ny ezaka zay tsy ampy ataon'ny fitondram-panjakana zany amin'ny ezaka ohatran'ny tondro zany dia veryzo le olona. Zany 1 million zany tsy dia zavatra goavana loatra zany. Misy ane amin'ny distrika anankiray mety 100 fotsiny, amin'ny sasany mety 500, amin'ny sasany mety 300 karakarak'izay fa efa nahazo toromarika aloha lehibe ny distrika sy ireo préfet ireo fa tsy maintsy atao ny fomba rehetra mba ahafahana manatratra zay trantona zay ahafahan'ireo olona 900 000 ireo zany mba ho tafitra ao anatin'ny listy mpifidianana. Raha ny fanazavan'ny ministra trany araka ny lalàna vola 200 ariary no sarany tokony efaina amin'ny fanaovana karapanondrom-pirenena amin'ny andavanandro. Na izany aza mbola misy hatrany ireo tompon'andraikitra tsy manara-dalàna manoloana izany, indrindra fa any amin'ireo faritra ravitra andrina ka mampidaraina ny mponina. Ratsaivina nanolotra fitaovana ho an'ny ministeran'ny atitany imarana io ny PNUD. Fitaovana izay entina mikarakara ireo soram-piangonana mitety vohitra na ilay antsoina hoe jugement supplétif de naissance sy karapanondrom-pirenena manerana ny nosy. Somary efa tara ihany izao hetsika ataon'ny mpitondra izao satria raha ny teti-bolam-panjakana voarakitra tao anatin'ny LFI 2017 izay namafisin'ny LFR 2017 dia efa tao ny sora-bola nanaovana ity hetsika nampahafantarina androany ity. Izany hoe efa tokony nanomboka ambolana maro mialoha izao. Mampapetra-panontaniana ihany noho ny tsy fisian'ny mangarahara amany ahiay tsy havanana ny antony izao fihetsiky ny mpitondra tampotampoka izao amin'ny hoe inona no ambadika izao. Nandefa taratasy any amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena maneho ny ahiahiny amin'ny fanatanterahana ny fividianana ho avy eto amin'ny firenena ny comité consultatif de réflexion et de proposition androany tolakandro. Andra Arson. Nandefa taratasy any amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena maneho ny ahiahiny amin'ny fanatanterahana ny fividianana ho avy eto amin'ny firenena ny CCRP na ny comité consultatif de réflexion et de proposition androany tolakandro. Io taratasy io dia fangatahana ny ijeren'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manokana ny ezaka na ataon'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena maro amin'ny anatanterahana fifidianana malalaka, mangarahara ary eken'ny rehetra tsy sy ny krizy intsony ao ireny fifidianana eto Madagasikara. Manambara ny ezaka sy dingana efa vita sy ny arananao tamin'ny gouvernemanta malagasy ihany koa io taratasy io. Maneho indrindra nefa ny aya amin'ny tsy namalian'ny gouvernemanta malagasy ny toy ny fitakian'ny CCRP ny amoana mialohan'ny malalaka misy fa 7 novambra ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana avy tamin'ny gouvernemanta malagasy. Hatramin'izao tokoa dia mbola tsy nivaly io fangatahana io. Raha tsy aivana nametraka aya amin'ny antoko politika sy ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana fanabeazan'olom-pirenena mbola tsy namohan'ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ilay comité interministériel io volavolan-dalàna ifeny fifidianana ho avy eto Madagasikara io. Ny namana Andra Arson no raisitsika eto amin'ny plateau ny Cool TV any amin'ity alina ity miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau moa mazava ho azy naresaka moa tato ato tamin'ny terinandro ity maromana kokoa amin'ny resaka vaovao politika ny Vila Elizabeth fa eo ihany koa sy ny resaka tsy fanaovan'ny mpitondra
ny fifidianana eny anivon'ireny rafitra fifidianana olona maromarona kokoa eny anivon'ny rafitra eo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana irena ny CTD nanao fanambarana mahakasika an'izay moa ny CFAFI mahakasika ny indrindra ny resaka eny anivon'ny fokontany hoe afaka atao ny tsara io fifidianana ohatra amin'izany hoe filoha-pokotany inona no azo ambara marina tokoa nambaranao zay any lalaina Davida fa nanao fanambarana ny CFAFI amin'ny hoe azo atao tsara ny nanatanteraka ny fifidianana izay filoha-pokotany araky ny didim-panjakana 7 tsipika 7 zay mifeha ny ataontsika hoe ao amin'ny rafitra zay hoe fokotany izay zay hitantsika amin'ny sary eo moa reo andininy maromaro milaza ny tokony anatanterahana izay fanontaniana tena mipetraka tsy hiditra lalina amin'ny intsontsika hoe inona tokoa ny tsy anaovan'ny mpitondra nanaovan'ny mpitondra an'izay fifidianana eny anivon'ny fokotany izay ankoatra io ary zavatra tena lehibe analana Davida dia momba ny lehiben'ny faritra io dia tena mitory fa tsy manara-dalàna ny mpitondra manitsakitsaka ny lalàna velona ny mpitondra eto amintsika io fanendrena natao ny lehiben'ny faritra io na ny chef de région moa mahazatra antsika dia ny lalàna 2004 tsipika 001 4 tsipika ohatraohatra ray tamin'ny voalohan'ny volana jona 4 no nilaza azy izany hoe ankehitriny dia efa misy ny lalàna 2014 020 tamin'ny 20 volana aogositra 4 izay mandravy ilay lalàna 4 tsipika ohatraohatra ray dia mbola tsy nisy mohatra amin'izao ny fifidianana vondrom-boakaparitra itsinjaram-pahefana efa nitanteritsika matetika teto amin'ny fampahalalam-baovagny Kolo TV CFM fa na dia efa nanambara aza ny Prime Ministre Mahafaly Solonandrasana tao anatin'ilay fanambarana ny tambaran'ny vondro Europeana sy ny gouvernemanta malagasy efa ela izy io tamin'ny 4 volana Jolay 2012 milaza fa ho tanterahana amin'ity taona 2012 ity ny fifidianana eny anivon'ny vondrom-boakaparitra itsinjaram-pahefana dia raha antsika mahita efa farany ity ny taona 2012 mbola tsy tanteraka ihany zany inona no azo amezana anazy namana Andry Arso mazava any lalaina Davida fa maro ireo tsy fanarahan-dalàna sy fanitsakitsana izay natao mpitondra ankehitriny kanefa dia mangina tsy hainompeo any fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana mangina ihany koa ireo mpahalalàna eto amintsika manoloana zany ka manana roatra toy ny banga mihome alina zafady ny mpitondra amin'izay fanitsahan-dalàna zay eo tokoa no mipetraka amin'ny fanontaniana raha misy olo-pirenena ve mametraka fitoriana amin'ny sonia izay nataon'ireo lehibe mifaritra ny hotendren'ireo tao anatin'ny telo taona izay nanendrena azy zany hoe nanomboka ny taona 2012 ka hatramin'izao dia inona mety ambaran'ny fitsarana mahefa satria raha ny izy dia délégation spéciale no tokony eo amin'ny toeran'ny lehibe mifaritra fa tsy fanendrena toy io zay hitantsika amin'ny sary io ny lalàna milaza izany ankasitrany ianao na mian'ireo fanavazavana ireo namana Andry Arson raha antsika kaiky ihany moa mahakasika nyity vaovao ity makasitraka ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia lany teny anivon'ny anteny meram-pirenena tamin'ny alarobia lasa teo ny lalàna ho amin'ny fametrahana ny ZES eto Madagasikara tsy azo tombontsoa amin'ny lalàna io ny malagasy raha nambaran'ny filohan'ny émergence de Madagasikara Andry Arson no lalian'ireo solombavam-bahoaka miisa 420 amin'ny 150 teny Tsimbazaza ny alarobia lasa teo ny lalàna amin'ny ho fametrahana ny ZES na ny zone économique spéciale eto Madagasikara. Efa ela ny émergence de Madagasikara araky ny nambaran'ny filohany no nilaza fa tsy mifanaja ny tombontsoa ho an'ny malagasy tompon'ny tany sy ny vahiny amin'ilay volavolan-dalàna narosy odinian'ireo solombavam-bahoaka momba ity ZES ity ary efa nandefa taratasy misokatra manazava izany tamin'ny filoham-pirenena izy ireo saingy tsy nohenona. Manahoana voalohany ny tombontsoa ny malagasy ary ahoana ny fananantany ao anatin'izany zone économie spéciale zany zay no fampatsiahivana fampitandremana efa talohana filohan'ny république ny rajonary mampianina no nolazaina satria ao anatin'ny programanay zany
na iza hitondra ny firenena dia tokony tsinjo an'io tombontsoa ny malagasy io satria io no takin'ny malagasy rehefa nidina an-dalambe hatramin'izay izy ka raha jereny io lalàna petraka tany amin'ny antenimieram-pirenena io dia tsy mifandanja ny tombontsoa anatin'io satria nahoana rehefa miteny hoe 30 taona hampanofaina ny tany azo avozina raha misy fahombiazana azo avozina foana zany na 10 ary ka ilay mpanofa n'ilay tany zany manana fahefana amin'ny fandrariana sy ny lalàna rehetra ao anatin'ilay zone économique fa ny fanjakana ao anatin'ilay hoe autorité de la geste dia mpandrindra sy facilitateur mpanamora fotsiny. Tsy hita ao anatin'io lalàna io na ny vola ho karamany malagasy hiasa ao anatin'io CDS io. Tsy hita ihany koa ao anatin'io lalàna io ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana malagasy. Izany no mahatonga ny emergence ilaza fa tsy misy tombontsoa ho an'ny malagasy UZDS io amin'izao endriny izao hoy hatrany Rabona Oljon. Mitovy amin'ny karama aty amin'ny ivelan'ny zone économique toy ny tamin'ny zone France totsika hoe SMIC 750 000 fa vola vahiny no mihodina ao tokony ny fixen'ny lalàna napetraka ny lalàna hoe ohatrinona en devise ny vola miditra amin'izay olona miasa ao zany ny atao hoe tombontsoa fa ao anatin'io tsy misy an'izany. Faharoa manaraka an'izay tsy mazava tsara hoe tena ohatrinona maro 4% marina tena miditra amin'ny tabola fanjakana fa dia satria tsy misy setra miditra amin'ny fanjakana e tsy misy ihany koa ny abatserana miditra amin'ny fanjakana zany hoe kely zany fidiram-bola fanjakana inona zany ny tombontsoan'ny malagasy mieritrereta re tokoa miova firaikevitsika amin'ny 4e république anatin'izay firaikevitra dia mitsinjo ny telo tombontsoan'ny fanjakana malagasy tombontsoan'ny vahoaka malagasy tombontsoan'ny mpandrarà mpampiasa vola vahiny. Mampametra-panontaniana ny mpanara-bavao ihany koa ny ahavitsin'ireo solombavambahoaka tonga niatrika ny fandaniana ity lalàna ity teny Tsimbazaza, lalàna izay hanomezana anjara fahefana ny vahiny hitantana ny tany eto Madagasikara mandritra ny 30 taona azo avozana arak'izay tiny. Nefa dia tsy maharototra azy ireo solombavambahoaka izay efa tsy karitry ny rehetra fa tsy tonga maro manatrika ny fivoriana raha tsy resaka tombontsoa manokana ho azy ireo toy ny fiara tsy mataho-dalana sy ny resaka malety. Retindray ary ny dogavaritra toizantsika amin'ny vaovao rehefa avy eo. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Oltia, taliana tia. Misy de sany même la be fona. Nena tunami. Manaya, manaraka tele na fela champation de sie. Ont, nena certo que monterapeta. Tala kun ter foot. Teteli champis. Sans Blue Line TV taolene san teliana ro trano. Ça d'une option Tino am Blue Line TV am vidiny 3 alariary. Fanatanjahanteny, fialamboly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana. Vaovao maneran-tany tonga vaingany eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Ravaka no anarako, nanana nofinofy hatramin'izaho mbola kely, nanomboka tamin'ny zavatra kely, vola madinika tao anaty boatin-drakitra. Mialehibe nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra. Dia ny fanotsy tamin'ny M-vola, mpiara-dalana azo antoka, ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra. Manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny M-vola, n'aiza n'aiza misy ahy. Miaraka amin'ny M-vola, afaka mindram-bola io koa. Ka tanteraka ny nofinofika. Mila avance, M-vola avance. M-vola avance, io hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-vola, tsotra, aingana, azo antoka.
Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nahitana endrika tsy fanarahan-dalàna ny fizotry ny fividianana izay ho mpikambana ao amin'ny CSM ao Toamasina araka ny nambaran'ny mpampanolo lalàna ambony any an-toerana. Fanadidiny Mioramanitra. Miteraka olana eo anivon'ny fitsarana ny Toamasina amin'izao fotoana izao ny vokatry ny fifidianana izay ho mpikambana ao anatin'ny CSM na ny Conseil supérieur de la magistrature. Raha ny valim-pifidianana ny tonian'ny fampanoavana fitsarana ambaratonga voalohany tao Toamasina no voafidy mpikambana andrafitra ny CSM. Tsy voaja ny lalàna amin'ny feny fifidianana nandritra ny fotoana na nantanterana izany raha nambaran'ny mpampanolo lalàna ny toerana. Nahitana tsy fanarahan-dalàna miopapa ny fifidianana iny ka tsy ekena ho iatrany izy. Hita teto Toamasina tamin'ny andro ny nanaovana dépouillement fa somary tara misy juridiction sasany tara fahatongavan'le pli zany dia tokony io zany raha amin'ny texte mijerena tokony le greffier en chef no mitondra ny juge. Misy koa tao tsy greffier en chef no mitondra le pli fa nandeha tany amin'ny toerakafa le pli natory ray andro any dia olafany reny mitondra anazy avy any zay tonga teto Toamasina ka zay zany natonga ny le candidat ankilany ohatrany somary taraina ihany ahoana moa fandeha zany. Hatreto aloha raha ny loharanom-baovao avy any toerana tsy manaiky ny fifidianana iny ny ministry ny fitsarana. Ny filohan'ny repoblika kosa ny tompo-teny farany manoloana izao raharaha izao. Raha ny lalàna no ampiarina tokony averina ny fifidianana. Andrasana araka izany izay mety ho toy ity raharaha ity. Tontolon'ny asa fanaovan-gazety manohana ny hevitry ireo filoha-hevitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ny mpikambana ao amin'ny MLE. Voailika ny olafitry ny mpanao gazety amin'ny fifantenan'ny ministeran'ny serasera ny komity izaran'ny karitra matianina ho an'ny mpanao gazety Fezo Ravaly. Mizarazara ny hevitry ny eo anivo ny olafitry ny mpanao gazety amin'ny fanomezana ny karatra Matianina andaniny raha ny fanazavana azo tamin'ireo filoha-hevitra namoaka ny fanambarana. Voailika tanteraka ny olafitry ny mpanao gazety amin'ny fananganan'ny ministeran'ny serasera ny komisiona isahana ny fanomezana io karatra Matianina io. Manamafy izany eo anivon'ny hetsika ho an'ny fahalalahana maneho hevitra na ny MLE izay sady tompona orinasa-gazety nilaza fa tsy tokony hitsabaka amin'ny fanatanterahana izany ny ministera tompon'andraikitra. Raha ny tena marina ministera tsy tokony mitsabaka akory amin'ny fananganana azy io fa tokony andraikitry ny olafitra raha anatin'ny olafitra zany izy io fanovoalazan'ny lalàna io ihany dia hoe ny fomba fiasa ny organisation, fonctionnement sy ny sisa zany no faritany arrêté na didim-pitondrana ataon'ny ministera dia tokony manao an'izay arrêté zay ny ministera fa tsy hoe andeha hanendry mpiambana ao anatiny zany vao miera izany. Ny hetsika ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ny MLE dia manohana tanteraka izay nambarany filoha-hevitra miisa 5 ao anatin'ny olafitry ny mpanao gazety ny amin'ny hoe tokony raisy ny olafitry ny mpanao gazety an-tanana ny fikarakarana ny resaka komision momba ny karta io ary mionterine zany na mankatohany zany fotsiny ataon'ny ministera. Ankilany nanjingana rafitra ireo filoha-hevitra 5 ho ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ary ara-dalàna kosa ny fanaovan'ny ministera izany araka ny lalàna mifehy ny serasera ankehitriny. Gaga satria tsy nandalo tamiko izy 5 ihany nanao an'iny tany tsy mifampiarana ny filoha mitondra teny ofisialy ny lafitry ny mpanao gazety. Taloha misy fifidianana izy io fa ny fepetrany raisy ministera tamin'ity indray mitoraka ty dia le andininy fa 300 ao amin'ny code de la communication médiatisée vaovao io. Olona ao anatin'ny fanaovan-gazety dolo ireo mitondron'ireo fa tsy nisotera ministera. Tompona orinasa fanaovan-gazety ny ao anatiny ary mpanao gazety. Misy fanajana ny andinin-dalàna zany ao anatiny. Dia zay no mahatonga tsy miady hevitra satria manaja lalàna izy. Rehefa miasa ilay vao mieraka mamoaka lisitra izy dia zotsika tsy mpanao gazety indrindra no lafitra manara-maso ny fahamarinana n'ilay lisitra. Iza ny tokony azo nefa tsy nahazo ary iza ny tokony mahazo, iza ny tsy tokony azo nefa nahazo. Ahitana taratra sahady ny fizotry ny fifidianana izay ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety manaraka ny zava-mitranga ankehitriny raha ny fanazavana. Te ametraka misy sahady indray zany ministera amin'izay filohan'ny olafitra zany hoe te hife sahady an'izay filohan'ny olafitra izy ka zay no andaminany ihany koa sy hitsabahany amin'izay resaka mpanao gazety Matianina izay everiko fa hoe
mametraka fanontaniana foana moa zay hoe raha ohatra ve ifidiny ho lavitry ny ifidiny mpikambanao anatiny ho lavitry ny mpitsabo dia misy idiran'ny ministeran'ny fahasalamana fa za zany te hametraka sahady hoe raha ohatra ny ony fiaingany a dia mazava ho azy fa candidat ny fanjakana tsy maintsy ho terena amin'ny fomba maro samihafa ho lany amin'ny fifidianana filohan'ny ho lavitra manaraka io. Raha ny fanazavana trany, fanairana sy fisintomana anankilosi ny amin'ny tokony hanomezan-danja ny ho lavitry ny mpanao gazety no nataon'ireo filoha lefitra miisa 5 manerana ny Madagasikara. Raha ny andininy 520 amin'ny lalàna, laharana 12 aotra 7 mifehy ny serasera. Ny komision paritaire eo anivon'ny ho lavitry ny mpanao gazety no mitsinjara ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety, solitenan'ny ministeran'ny serasera, solitenan'ny mpanao gazety ary solitenan'ny lehibe na orinasa-gazety. Ireo no mandrafitra io komision paritaire io ary manao ny fizarana. Hatreto anefa tsy mbola nisy ny fiantsoana fivoriana mikasika izany, saingy efa iroson'ny fanjakana hatrany ny fananganana io voamiera isana ny fizarana karatra mahamatianina io. Taorina antsaona andeha momba ny fanerenany ankizy hanao vaksiny miaro amin'ny pesta izay niteraka korotana omaly. Maro ny ireo ray aman-dreny no tsy nandefa ny zanany an-tsekoly tamin'ny ity androany ity Kaetan Andriatsilava. Fifanjevona sy korontana no niseho teny anivon'ireo sekoly miankina na tsy amin'ny fanjakana manoloana ny tsao mandeha momba ny vaksiny iarovana amin'ny pesta teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Androany ny enana isan'ny mpianatra tonga teny an-tsekoly. Ny eto amin'ity sekoly nanaovana fanadihadiana ity, 400 amin'ireo 900 ny mpianatra tonga. Vokatry ny zavatra iny omaly teto aminay omaly fa tena nisaoty tamboho mihitsy ny ray aman-dreny ny akan'ny zanany ary tena rongatra anamaky vavahady mihitsy ry zareo. Vokatry ny omaly iny androany zoma mpianatra ato aminay 600 ny effectif anay, 104 ny tonga, zany hoe 400 ny tonga. Dia io zany lasa victime le mpianatra, le sekoly zany, vokatry ny tsao nandeha omaly iny zany. Ka io zany no mba tiako, zay zany itaranako aminareo hoe lasa le sekoly lasa victime am'le fianarana. Hoe lasa tsy mianatra lava. Io zao le mpianatra be dia be indray androany tsy tonga. Zay teneko anareo zay hoe 7 ny tonga androany ny mpianatra nefa mpianatra manjata omaly. Tsy maintsy miteraka alahelo aminay satria lasa misy fiatraikany be aminay zany le izy. Lasa misy fiatraikany amin'le ray aman-dreny satria zay ray aman-dreny resahako teo koa miantso telefônina zareo natsona telefônina zareo dia laza tsy andefa zanany mihitsy aloha zareo raha tsy hoe milamina tanteraka mihitsy. Araka izany, ireo ray aman-dreny no nisafidy tsy andefa ny zanany any an-tsekoly. Efa nisy ny vacances de peste, izao indray mbola tsy mianatra ny akamaroan'izy ireo. Mety isy fiantraikany amin'ny fandaharam-pampianarana nefa izany. Ny antony tonga an'le ankizy tsy tonga androany zany dia nisy an'le korotandrotana iny maly le tsao. Dia tsy hoe niankina misy ray aman-dreny mety nampiriska ny zanany tsy tonga hianatra. Misy koa le ankizy le bebe zany nanana mety nisy safidiny tsy andeha hianatra vokatry le korotana tsao maly iny zany le hoe misy tsindrona manao vaksina pesta nefa tsy nisy le izy. Misy fiantraikany mihitsy, misy fiantraikany le izy zany amin'ny programana fampianarana. Satria raha tokony hanao ana zao dia tsy maintsy manao rattrapage an'iny raha na le ankizy tonga ary tsy maintsy hoe iverenanao kely izy amin'ny Miteraka olana sy korontana eny anivon'ny sekoly ny tsy fahampian'ny fampitana vaovao avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny fiofanana manoloana ny valanaretina pesta amin'ireo tompon'andraikitra eny an-tsekoly. Vokatr'izay, mandaitra ary mely aingana ny tsao eny anivon'ny fiarahamonina. Mahatsapa sy miaina tanteraka amin'ny vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro ireo tantsaha mpamokatra ao amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano. Araka izany moa dia vata-dehilahy sy vehivavy 500 no miara-misalaha tamin'ny asa tana maro ahafahana mandrindra ny fivoahana sy ny fidiran-drano eny amin'ny tanimbary. Fanadina. Ny komina Ambohimankakely, Sabotsinamena sy Ankadikely Lafy ao anatin'ny distrika Antananarivo Avaradrano indray no nanatanterahany ministeran'ny mponina ny asa ho an'ny sosialim-bahoaka ho fitsinjovana ireo fianakaviana sahirana. Tonga tao amin'ny komina Ankadikely Lafy ny ministra Ontina Rialy ho fanamariana ny fanombohana ny asa tana maro ny alarobia 9 novambra lasa teo. Ny resaka fidirana sy fivoahan'ny rano manondraka ny tanimbary
no isan'ny olana ho an'ireto komina telo ao avaradrano ireto. Io faritra io dia anisan'ny tena sahirana tokoa taloha teo aloha teo zany satria dia tsentsina izy io ary dia nanany sarotra tokoa nahazo tatsaha satria tsy nahazo rano tokoa dia zay nahatonga le anarany hoe maty an-drano. Raha vao vita fotsiny an-drano io asa tana maro io dia ho hitanareo aloha hoe hotsaka aloha na fampitazana eto tsika ho velon-drano amin'izay fa tsy maty an-drano intsony. Raha misy ny faritra sarotra mahazo rano dia misy koa anefa ny faritra tondraky ny rano isaky ny fotoam-pahavaratra. Isan-taona dia maty ny rano foana zany ny valinainy satria ahoana noho le kanal zany pelle mekanika iny zay niakatra ny avon'le rano dia tsy afaka mivoaka zany le rano zany dia zay no mahafaty foana ny rano amin'iny faritry ny Antanandrano iny. Ifantoka amin'ny fanadiovana ny lakan-drano mba ahafahana mandrindra ny fivoahana sy ny fidiran'ny rano noho izany ny asa tana maro izay nitanterana tao amin'ny distrika Navaradrano. Izany lakan-drano zany dia hitondra vokatra ihany koa eo amin'ny vary zay anankiray zay ary tsy vitan'izany ihany koa fa mbola misy fiahina maro zay efa atao 550 zao no ahazo tombotsoa amin'izay resaka atao eto androany zay amin'ny manaraka raha mandeha foany zao zay dia milaza aminareo fa o dia isy fiantraikany amin'ny zary sosialy aoka zany zao asa ataontsika izao. Ary satria efa ao anatin'ny fotoana fidiran'ny mpianatra dia tsy adino ny ministry ny mponina nanao fanentanana mikasika ny ady amin'ny valana aretina pesta. Inona le pesta kia avy amin'inona mahatonga amin'ny pesta? Avy amin'ny voalavo. Zay, avy amin'ny voalavo. Ny voalavo avy amin'inona mahatonga amin'ny voalavo? Avy amin'ny parasy. Ho totosaina eto Antananarivo amin'ny faha 1 ka hatramin'ny faha 15 Desambra ho avy izao ny feonamben'ny tanora izay karakarain'ny Youth First feonambe izay atao isaky ny 2 taona. Iandrarso. 2 isanjaton'ny malagasy dia tanora 15 taona hatramin'ny 14 taona. Mety tombo avy roeny aza izany amin'ny taona 15 sy 20 araka ny vinavinan'ny mpikarakara antotanisa. Io antony io no nahatonga ireo tanora mivondrona eo amin'ny Youth First mikarakara ny feonambean'ny tanora isaky ny 2 taona izay hanofanana ny tanora amin'ny fahaizana mitantana sy ny famoronana asa. Feonambe izay haharitra 4 andro. Ny andreo tanora roa mandritra 3 andro ny fampianarana ny fahaizana mitantana nanapaon'ny gouvernance ary ny resaka asa sy famoronana asa izany hoe place entrepreneuriat. Izay no mahatonga antsika hoe tanora efa ao anatina fikambanana no asaintsika mba ahafahan'izy ireo tena mizara ndraikevana sy mizara ny olana izay hitan'izy ireo eny amin'ny fiarahamonina izay irotsahan'izy ireo. Mandritra ny feonambe ihany koa dia isy ny famolavolana paikady ho fampivoarana ny tanora izay atolotry ny tompona ndraiky mpanjakana avy amin'ireo tanora miatrika ny feonambe. Mandritra ny fiainana dia amolavola izy ireo paikady izay hoentina manatsara ny fiainan'ny tanora dia ny andro faran'ny feonambe dia ho atolotra ho an'ireo manam-pahefana ny volavolan-kevitra izay noman'ny tanora. Tanora lahy sy vavy 4 isaky ny faritra 12 no hiatrika ny feonambean'ny tanora andian'ny faharoa izay ho totosaina eto Antananarivo ny faha 12 hatramin'ny faha 15 Desambra ho avy izao. Azo jerena ao amin'ny pejy Facebook ny Youth First ny fomba fahafahana mandray anjara amin'ity feonambean'ny tanora 14 taona hatramin'ny 30 taona ity. Ho fanamarinana ny herinandro ny fandraharahana mikarakara lalao ny chasse au trésor ny le parcours du start-upper izay azahoana ray tapitrisa ariary ny Cool FM no onjapeo mpiara-miasa amin'ny karakara ny lalao sy ny BFVSG Madagasikara manomboka amin'ny alatsinainy 13 Novambra izao moa no hanomezana ny code amin'ny lalao io amin'ny onjapeo amin'ny Cool FM fanampanazavana. Ny ato amin'ny le centre d'excellence en entrepreneuriat manokana dia mikarakara kilalao ray izay atao hoe la chasse au trésor izany hoe ahafahana manentana ny olona rehetra eto Antananarivo aloha zany mikasika ny hoe inona zany fandrarana zany misy an'izany herinandro ny fandrarana zany ka
dia zay hoe sasotoka izao zay karakarainay ny olona rehetra dia voakasika io avokoa ka nitanjona misy banky BFVSG manome lela vola ray tapitry sariary dia anjarantsika zany eto Antananarivo niza te hilalao afaka mahazo an'io lela vola eo tsotra fotsiny zany fomba ilalaovantsika anazy io zany hoe misy fanontaniana petrakay eo amin'ny page Facebook le parcours du start-upper dia apita ihany koa aty amin'ny Cool FM zany mikasika ny fandrarana izy ireo ka raha voavalintsika ny fanontaniana dia reny nafahantsika mahazo amin'ny code io code io eo amin'ny 20 caractère eo nitadiavintsika ka 4 isan'andro nitadiavina rehefa tonga ny zoma ka hitantsika le code roapolo zany le 20 caractère zany dia afaka alefantsika amin'ny message Facebook zany ao amin'ny page le parcours du start-upper ka izany nafahantsika mahazo an'ny lela vola ray tapitry sariary ny tanjona moa zany dia afahana araka ny voalazako teo afahana manentana ny tanora ny mpandrarana tsy mpandrarà ninona zany tsika mahafantatra hoe misy zany fandrarana zany inona ny zavatra manodidina an'izany satria eo koa nafahantsika mahita an'ireo mpiara-miombinasa rehetra amin'izany hoe fanentanana amin'ny resaka fandrarana zany sy mifanampiana antsika raha ohatra hoe manana tetika asa tanterahana. Mitohy hatrany ary tsy mbola voafeny fankanan-keriny eto amintsika mpianatra teratany vahiny iray no nisy nikasanaka ankeriny io arivo eo teny amin'ny lycée française Ambatobe. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia family chef Caprice kilalao vaovao izay karakarain'ny groupe Star amin'izao vanim-potoana akaikin'ny fety izao fikarakarana sakafo sy cocktail amin'ny alalan'ny zava-pisotro Caprice misokatra. Nanomboka androany moa ny fandraisana anjara amin'izany miantarandriana. Tafiditra amin'ny fankalazana ny fety mandritra ny volana Desambra sy ny volana Janoary mikarakara lalao ho an'ny fianakaviana tsirairay indray ny groupe Star. Family chef Caprice fifaninanana fandrahoana sakafo ataona fianakaviana izay mandray anjara. Ny fianakaviana iray manontolo no mandray anjara satria ao aoriana kely eo dia mbola hisy finale izay andraisan'ny fianakaviana dimy izay ho singan'ireo jury dia ny jury misafidy ireo fianakaviana dimy ireo izay hamerina hanamboatra ireo sakafo ireo sy ny cocktail Caprice. Dia rehefa hanao izay sakafo izay dia tena ny fianakaviana iray manontolo no miara-manao anazy fa tsy nenireny na idadare fa mandray anjara avokoa ny fianakaviana ny dada sy neny sy ny ankizy. Manomboka androany ka hatramin'ny 27 ny volana Novambra no ahafana mandefa amin'ny 4 miafina ao amin'ny pejy Facebook Caprice Madagascar ny resetin'ireo sakafo andraisana anjara. Ny 27 ny volana Novambra kosa no andraisana ireo fianakaviana 5 tafiakatra amin'ny lalao famaranana. Ny 9 ny volana Desambra ka hatramin'ny 14 ny volana Desambra no ahafahan'ny mpijery mifidy. Loka amin'ity taona ity dia ho an'ny lahana voalohany pont d'achat 10 mètres ariary miaraka amin'ny zava-pisotro Caprice sy godis Caprice. Ho an'ny faharoa fahatelo kosa dia 10 alina sy 1 mètres ariary pont d'achat ihany miaraka amin'ny zava-pisotro Caprice sy godis. Dia ho an'ny fahaefatra sy fahadimy dia pont d'achat 1 mètres ariary dia miaraka amin'ny zava-pisotro Caprice sy godis hatrany. Dia ny fisafidianana dia amin'ny alalan'ny YouTube sy Facebook dia mikôty 500 isan-jato dia ny jury kosa dia mikôty 500 isan-jato tongak'izay. Hatreto no amin'ity andiany voalohany ity dia eto Antananarivo ihany moa no misy eo ny lalao fa amin'ny andiany manaraka dia mihina fa afaka tanterahana amin'ireo faritra maro samihafa eto Madagasikara. Tsy ahivina tato anatin'ny 80 taona nisy ny Caprice, nisy hatrany ny hetsika natao fankalazana ny fety. Sy hatriray ahafahan'ny fianakaviana tsirairay mifampizara fifaliana sy fotoana mahafinaritra. Amin'ny 15 ny volana Desambra no ivoahan'ny vokatra ofisialy amin'ny fifaninanana family chef Caprice. Isan'ireo mpanankato manana ny lazany eo misehatra iraisam-pireneny Michael Jackson tsy mitsahatra ny manome voninahitra azy ireo tanora ankehitriny narindra ny ranomanana. Valitaona izao no nafatesany ilay mpanjakan'ny pop Michael Jackson. 7 taona kosa indray no nitsanganana ny ekipany Mandresy sy Iavy tamin'ny fomba ofisialy izay tanora ary mankafy ny tontolon'ny fandizana. Sehatra izay natomboka hatramin'ny fahazazana ary nandalina izany hatramin'izao ny ekipany Mandresy.
firenena nanamarika na Michael Jackson Billie Jean. Vao iny fotsiny izany vao manomboka ilay hira dia efa tonga dia mampanentanentana be ny any anatiny ihany a. Dia moa nahitan'ilay live koa dia tena ohatran'ny hoe tsy olombelona zany fahitako a Michael Jackson teo ambony fa ohatran'ny hoe robot tsy haiko hoe ahoana zany fa sady ohatran'ny mahaliana be. Le izy zany a le hoe tambola kely zany azo lazaina hoe tena le dansan'ny Michael Jackson ny nahaizana enandy zany raha lazaina tsotsotra satria amin'izao fotoana izao manko efa maro amin'le membre manao dansa hafa anisan'ny tarika anay zany nandihy. Milatraka ny tontolon'ny fandihizana ary anisan'ireo nanana ny lazany teo amin'izay sehatra izay i Michael Jackson. Antony tonga ny tanora malagasy manome voninahitra azy taty aoriana amin'ny alalan'ny hetsika ara-kolontsaina. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nitorajof tanteraka Mahamasina androany tamin'ny andro voalohany 38e Rallye International de Madagascar dingana fahadimy ho an'ny miady ny anaram-boninahitra amin'ny rallye Hakim Kolor. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy io atoandro io ny andihan'ny faha-valom-telopolon'ny Rallye International de Madagascar na ny rima 17 izany. Dingana fahadimy ho an'ny ireo miady ny anaram-boninahitra io amin'ny rallye taom-pilaovana 17 fifananana izay nahavorom-pifanina 9 ary dia spesial spectateur anankiroa no nisantarin'izy ireo izany tetsy amin'ny pista fanaovana azakazaka tetsy amin'ny Kianjabeny Mahamasina. Ny adiny RBC va ny fanaovana taon scratch tamin'ireo spesial roa voalohany fa mbola nanatompo teo amin'ny total nisy RBC Fafa izay nitondra Mitsubishi Evo 14 izay mitarika ny vojomaika ny lohany nanome fitambarana fotoana 2 minitra sy 17 sekonda sy 7 raha nanaraka 2 sekondra mahery teo amin'ny larana faharoa Iva sy Nitro nitondra Subaru N16 ary Gérard sy Teddy kosa izay nitondra Mitsu Evo 9 no nanao ny 3e temps nanome fitambarana fotoana 2 minitra sy 20 sekonda sy 7 raha mpitso ny tena hiditra eo amin'ny tena votoatin'ny rallye ny rehetra izay isy épreuve spéciale anankifito. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitsidika ny Mohamed Ben Salman any Arabie Saoudite ny filoha Frantsay Emmanuel Macron teboka maro moa tsy maintsy ajaina ho ny filoha Frantsay fa nidino amin'izany France 24. Ils se rencontrent pour la première fois. Voalohany no niona tahaka izao ny filoha Frantsay sy ny prince Mohamed Ben Salman. Omaly ariva no tonga tao Riyad ny filoha Emmanuel Macron. Fitsidiana ora vitsivitsy niona tamin'ny prince ao Arabie Saoudite. Fitsidiana tsy napoizina na dia mafana ny fifandonana ao Riyad sy Teheran. Ny sabotsy lasa teo nisy misily iray nalefa ny Yemen nanakaiky ny tanan-dehibe ao Arabie Saoudite. Nanameloka ny Iran avy hatrany i Riyad. Teboka iray noresahan'ny prince Mohamed Ben Salman sy Emmanuel Macron ihany koa ny toetra rà ao Liban taoriny fametraha-pialan'ny prime ministre Saad Hariri izay mbola ao Riyad. Notsindriny filoha Frantsay manokana ihany koa ny stabilité, ny souveraineté ary ny intégrité ao Liban araka ny fampitam-baovao voaray. Fitsidiana izay voalaza fa anamaivanana ny fifandonana eo amin'ny Arabie Saoudite sy Iran. Ny filoha Frantsay izay mbola mikasa ny hitsidika ny Iran amin'ny taona ho avy. Français qui prévoit toujours de se rendre en Iran l'an prochain. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisogatana tamin'ity alina ity. Tsy manafoana ny ahiahin'ny mpanao politika sy ny fiarahamonina sivily ny fanambaran'ny prime ministre io maraina io miantso amin'ny sininy mangarara amin'ny fividianana ny vondrona Europeanina. Nitorajofo tanteraka Mahamasina androany tamin'ny andro voalohany 38e Rallye International de Madagascar dingana fahadimy ho an'ny miadiny anaram-boninahitra amin'ny rallye. Arahanao amin'ny aorianan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ny fandaharana manokana iresahana manokana ny akony opération izay nikarakarain'ny commandant de groupement Ambatondrazaka tao amin'ny commune ambanivohitry Ambakireny distrikany Tsaratanàna. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma mifoha daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. La couche moelle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainoto ni fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche moelle fixe. Savy d'une option tinao am Blue Line TV amin'ny ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao toy ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre, très sincèrement à votre service.